teolotsika dia fandraisakytsika ny hoe amin'izao faran'izao a dia mila mahery ary mahery ao amin'ny tompo enina zao vanandro faran'izao zany a tsy maintsy mahery itoytsika androany am'izay tepiko zay fa Efesiana toko fahenina ihany ningatsika 10 hatramin'ny 20. Efesiana toko fahenina 10 hatramin'ny 20. Iresaka teboka sarobidytsika androany zay mila hitsanganan'ny kristianina amin'izao vaninandro faran'izao mena Efesiana toko fahenina 10 hatramin'ny 20 ary farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly dia tsy pio le hoe fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahoro ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo mifahara azy kasiky ny famarinana ny valahanareo ary mitafia ny rariny ho fiarovan-trato dia tsy pio ireny fiarovan-trato ary kiraroy fahavononam-panavy amin'ny filazantsara fihavanana ny tombotrareo ary ho fanampy izany rehetrany dia tano ny finoana ho ampingy izay hazonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha dia tsy piony hoe fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy dia tsy piony hoe sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho amin'ny olona masina rehetra amen ny andininy faharaiky amby folo no tena ivelavelaratsika androany ho amin'izao vaninandro faran'izao ho an'ny andro mahory zao lazay hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly rehefa namalala ho antsika mianakavy nantany tompo hoe tompo inona ho any zavatra hotoriko inona le révélation manokana ho an'ny andro androany dia navesatra ao anatin'ny foko teny anankiray izay tsy ampozinao akory zao lazainy hoe hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly efa manenitreketinao fa izany teny zany hoe amin'ny andro farany zany amin'izao vaninandro faran'izao raha ohatra ka atao hoe teny avontsika rehetra izy dia hoe ataony devoly ngoly ny fiangonana ataony devoly ngoly ny kristiana mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly zany hoe ny asan'ny devoly ny tena ataony devoly zany miataka izy manafika izy tena ekena hoe tena manafika izy fa ny zavatra manokana ainao rehefa tena ady io dia misy karazana anankiroa tena ady misy le ady mivantana le ady mivantana zay antsoina hoe confrontation corps à corps tonga dia ady mivantana fa misy zay le ady anankiray tsy mivantana io le antsoina hoe guerre froide na hoe ady manokana any ambadika ny tsy hita maso any nefa io ady manokana any ambadika tsy hita maso any io miantraika amin'ny fiainana sy miantraika amin'le ady akoatran'le fanafiana mivantana ataon'ny fahavalo zany eo anatrehany hoe fahavalo mahatonga ny olona marary mahatonga ny olona tsisy vola soparany daholo fidiram-bola soparany eo an-tokantrano dia miady mivady
sopahany ny fifandraisana dia korotana daholo ny fifandraisan'ny olona rehetra, sopahany ny asa dia mikorotana ny asa. Ankoatran'izany zavatra ataony zany dia manao zavatra manokana ny fahavalo dia fanambolena. Dia antsoina hoe fanambolena dia mangoly. Iza amintsika nefa ngoly? Vao androany vao mitompo an'io révélation hoe kay le stratégie-ny fahavalo kay dia izao ataony-ngoly ny kristianina ary ataony-ngoly ny fiangonana. Inona mitranga rehefa ngoly ny olona anankiray? Rehefa ngoly ny tombotrao kay dia inona mitranga? Tsy afa-mihetsika ianao, te hihetsika ianao fa tena tsy afa-mihetsika ianao ary raha zay fa mba ngoly tombotry indray mandefa tsy afa-mihetsika ianao mandrapahafaka le ngoly. Zany ve le izy? Le izy mangoly tsy misy hoe fanafiana mivantana fa mandeha moramora ao le izy. Ohatra mipetraka eo ianao tsy mahatsapa nininy ianao ny voalohany, mipetraka eo ianao dia ohatrany hoe normalina be mihitsy ianao zany. Zay le izy dia maka position tombotrao dia mieritreritra ianao normalina be. Fa ny alalana hoe ngoly ianao amin'ny fotoana ianao te hihetsika. Raha mbola tsy mihetsika ianao tsy mahalalana hoe ngoly zany ve? Fa ianao nefa manomboka tady hetsika kely eo amin'izay matsapanao hoe oay fa misy inona kay dia tahaka izany kay alasaka anabavy ny fanafihan'ny fahavalo. Révélation na zany mitompo an'le izaka tena gaga be ho ahy eo kay izany kay izy ty. Ny antony ahitanao kristianina be lehibe tonga any amina fiangonana, tonga mivavaka isan-kalahady, manenjika toerana any am-piangonana amin'ny 4 maraina, manenjika toerana any am-piangonana amin'ny sasany amin'ny 3 maraina. Eto Antananarivo misy fiangonana tahaka izany. Be dia be le olona, fa le olona reo kay olona ngoly. Pino izy fa pino mbola tratra ny fanangoleny devony. Zany koa ny atonga ny ahitanao hoe fiangonana maro amin'izao fotoana izao, fiangonana tsy manao nininy ny isan-kalahady dia misy fotoam-bavaka ao, na mety hoe isan-kasabotsy dia misy fotoam-bavaka ao, fa tsy mahita zavatra ankoatra ny fotoam-bavaka ianao ataon'ny fiangonana. Ny antony dia satria izao ngoly. Tena kely akaiky hoe ngoly hoe ny zavatra fahamarinana akalasaka anabavy dia izao. Mila fantatritsika hoe fa maninona kay no ataon'ny fahavalo izay hangolon'ny kristianina, hangolon'ny fiangonana. Rehefa fantatra hoe fa maninona no ataon'ny fahavalo izay hangolo ny kristianina sy ny fiangonana dia hoy ianao manomboka izao tsotraka antsony ary tsotra akalasaka anabavy. Fa maninona tsika ny sakana lisany akatsotra le akalasaka anabavy dia izao le fanangolena dia fisakanana antsika tsy hetsika dia zay. Tsy mampanina ny fahavalo zany ianao raha mipetra-potsiny eo amin'izao vanina ny faran'izao. Efa tsy voasaka ntsony ianao tsy hanolo teny. Ohatsy izy ireo tsisy hevitra ntsony efa nanolo tena ho an'i Jesosy eo fiangonana eo. Io olona io efa nanolo tena ho an'i Jesosy, efa an'i Jesosy io. Tsisy hevitra ntsony io. Dia ina ary natao? Bon, efa tsisy hevitra ntsony fa natao aminy sisa dia zao ataovy izay angoly azy. Ataovy izay ahatonga anazy tsy hihetsika ntsony. Satria nahoana fantatra ny fahavalo fa raha vao mihetsika ianao dia resy izy. Aveko fandroany fantatra ny fahavalo fa raha vao mihetsika ianao dia resy izy. Fantatra ny fahavalo fa mihetsika rehetra ara-panahy ataonao dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary misy fiantraikany ratsy amin'ny fanjakana. Dia inona ny ataony? Atao izay angoly ianao. Teneniny amin'izay ianao mandeha mamonjy fotoam-bavaka fa izao aza manitra raha eo, aza manompo, aza mihetsika ara-panahy. Raha mandinika ianao ny zavatra mahagaga ankehitriny dia izao misy karazana fiangonana mba raha isotsaina fiangonana ihany no manohitra ny fahagagana. Fiangonana ihany no lasa manohitra fiangonana. Inona dikany hoe fiangonana manohitra fiangonana ireny? Fiangonana misakana fiangonana hafa mba tsy hihetsika. Zay le dikany ireny. Maniavy ianao. Ny olona
mihetsika anao ny zavatra atao dia tsotra ianao aza manao an'izany fahadianinao anakoa aza fahadianina izany inona ny dikany satria ka vao fahadianina ianao a dia misy fandresenao anao dia atao izay angoly ianao aloha aza fahadianina izany ozy ianao mba andeha ho any am-piangonana iny dia teneny aza makany am-piangonana izany inona ny dikan'izay ataon'izay mahangoly ianao ianao mba te handroso akam-panahy hanao etsika manokana hoe za mba hiditra sam-panahy za tokony mba hisy fiantraika amin'izay ao anatin'ny tontolo ara-panao anatin'ny tontolo filazantsara dia hoe ny fahavalo aza miditra lalina zany fa ianao le ahita zavatra ao hoe ka vao miditra lalinao inona zany zavatra zany fanangolena tena keno akaikinao mila mitandrina antsika fa manodidina antsika feno fanangolena zao vaninandro farany zao ny ady farany goavana indrindra ka lasaka nabavy tsy le confrontation tso satria fa resy izy eo efa resy ny fahavalo raha vao confrontation resana raha vao resaka hoe mihetsika amin'ny finoana anao dia efa resy ny fahavalo na tinona tsy tiny na inona hetsika ampinoana ataonao raha tena hetsika ampinoana io dia fantafy efa resy ny fahavalo efa resy izy ianao mihetsika ampinoana iny a amin'iny ianao a amin'ny teny frantsay hoe aleo ataoko amin'ny teny gasy maneho ianao faharesen'ny fahavalo mettre en évidence la défaite de l'ennemi zay izy raha vao mihetsika ianao dia tonga dia miseo hoe resy ny fahavalo zay fahamarinana ne fantaro fa vao mihetsika le zavatra efa vita tena keo akaikinao efa vita le izy hoe efa vita le ady efa vita le ady ianao mety tsy hoe mbola hanomboka hiady indray fa le ady efa vita fa ny zavatra ataonao a mandeho faharesen'ny fahavalo ianao amin'ny hetsika ataonao vao mihetsika ianao dia resy izy averiko foana vao mihetsika ianao dia resy izy fa ny olana ka lasaka nabavy amin'ny vananandro ankehitriny ny fanangolen'ny devoly ny tena be lehibe fanangolen'ny devoly be dehibe dinionao zao zavatra zao ny zavatra ara-panahy rehetra dia ahitan'ny fahavalo hevitra anakiviana daholo andeha hivavaka ianao ohatra andeha hivavaka ianao zoma de ny fahavalo dia hivavaka zoma ahoana koa aza mivavaka izany andaotsika ianao zavatra oatra zao anao fanatitra ianao anao fanatitra ahoana koa lanin'ny fiangonana volanao lanin'ny pastera volanao anao dimy zany moa ianao ohatrany ao navavazo ianao fa maninona ny alefany maninona ka tsy omena ny sahirana ka lasaka nabavy ny dimy tsy azo omena ny sahirana dia diavoleo omena ny sahirana fanangolena mba hanompo ianao mba hijoro vavolombelona ianao aza mijoro vavolombelona zany fa mahamenatra zany ka lasaka nabavy eo ny tsy mijoro ny olona mijoro vavolombelona ny tsy angana zavatra tsara ny fiainany zay ny dikany hoe mijoro vavolombelona ny zavatra ratsy tamin'ny fiainany taloha fa kehitriny lasa zavatra tsara amin'ny fiainany ka tsy voninahitra fa iza mijoro vavolombelona zany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io goavana io fa fanangolena amin'izay ataonao rehetra rehefa mba hividy CD évangélika ianao aza mividy CD évangélika zany akiviany olona ianao amin'ny zavatra ataonao rehetra fanakiviana satria nahoana ny antony dia inona tsara ny antony fanangolen'ny fahavalo mba tiako ianao raha hiteny amin'ny akaikinao tena mila mihetsika akehtsika mila mihetsika tsika zao vaninandro farany zao zany raha lasika nabavy tsotra ny fantaniko aminao rehefa ngoly ianao dia onaka hoe fanalana an'le ngoly dia soma amin'ny anakan'i Jesosy hoe atao ahoana aetsehana moramora ny voalohany ka lasika nabavy ka hiala amin'ny fanangolena ianao dia tsotra ialao le positionnao teo aloha zay fanomboana zay fanomboana tsy kapokapoka tsy massage fa ialao le position inona ny position na angoly ianao dia ialao zay mazava aminao ile izy inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiainanao na tonga anao hoe ngoly tsisy olona ngoly tapaka zany ane matoa ny olona ngoly dia nisy position
elabe zay tsy marina ve zany elabe ohatra hoe mpenakelabe ianao a dia farany ianao ngoly raha ohana ka teo afaka ianao ngoly lay ngoly tianao afaka voalohany ataonao indrindra dia tsy maintsy miala amin'ilay position anao teo aloha ianao miala amin'ilay position ny tongotra tsy mihetsika ihany ny ngoly ny tanana tsy mihetsika ihany ny ngoly tsy marina ve zany raha ohana ka tiako hoe esorina lay mangoly dia mila hetsiko ny fiainako teny akeno akaikinao zao vaninandro farany zao zany hoe mila miala aloha amin'ilay position ako teo aloha arakaraka ny tsetsehanao vao mainka ianao ngoly zany hoe fahamarinana averiko fandroany arakaraka ny tsetsehanao vao mainka ianao ngoly ianao mieritritra ka za olona zany tena tsy afaka manao niny tena sepotra mihitsy amin'ny fiainana ka nasika nabavy eo tsy te ho sepotra tsoa ianao miala amin'ilay position le sepotra amin'izay zao amena manomboa amin'izay mihetsika zao amena raiso fanapa-kevitra hoe vita manomboka zao zany hoe ngoly zany fa manomboka zao olona mihetsika amin'izay akapanahy manomboka zao mihetsehnao tena akeno kakanao mihetseha amin'izay hoe oka zay le mpintsotra tena akeno kakanao oka zay le mpintsotra hoe tsy misy olona mihetsika ka ngoly hoe ny mpanaovana volley ny olona anankiray ny mpanaovana foot mandeha zao mondial dia mitondra baolina misy tapika eo ngoly be a misy an'izany ve misy olona mibontegay ngoly ve fa izy ny olona ngoly le specterie amin'ny sisiny ery le miorakoraka fotsiny sy le menimeny reny ngoly satria nao ny varina mipetraka ka lasika nabavy tsy specte enao tena akeno akaikinao tsy spectateur hoe a tsy natao hipetra-potsiny aho hoe raha vao mipetra-potsiny aho hoe dia ngoly tenena ao anatin'ilay listana olona be dehibe ao anatin'ilay mpiara-miasa zavatra hitako any dia zao ny akamaroan'ny olona dia hoe partenaire fa tsy manisy izy hoe mpiara-miasa dia partenaire amin'io fa sady tsy manatra ny partenariany any a tsy marina ve zany fantatra zay meny dia anisany fa tsy mametsiny ianao ataovy zay fanarahana tamin'ny tompo amena fa te ilaza aminao ny partenaire neka lasika namba fanohanana afa ny fanohanana sy ny fanompoana mariavy ianao andao anoko e zao vaninandro farany zao zany zay mipetra-potsiny ihany ny ngoly tena akeno akaikinao amin'izao vaninandro farany zao hoe zay mipetra-potsiny ny ngoly tsy amena aminao zany ny olana amin'ny ngoly eo neka lasika nabavy dia zao sady tsy mamokatra ianao a no azo fahavalo sy ny arak'izay ty tsisy vokatra ianao tsy mitondra vokatra nininy ianao ny olona kehitriny raha hivavaka sy anao amenina enjana be amenna fa amenna ny olona mipetra-potsiny tsy amenna ny tena marina zany amenna tsy amenna tena kelo kakina amenna tsy amenna hoe tsisy olona mitondra vokatra teo am-pipetrahana to tena kelo akakinao tsisy olona mitondra vokatra eo am-pipetrahana hoe ary tsy isy olona hitondra vokatra eo am-pipetrahana amin'ny hoavy tianao androso ny fiainanao mialamo le toerana mangoly azy mietsehaka ampanahy am'izay ianao tena keno akaikinao mietseha am'izay hoe amena lay vaninandro farany zao ny stratégie ny vaninandro farany dia tsotra mietsika kampanahy ianao stratégie ny fahavalo fanangoleny stratégie n'Andriamanitra mietsika vaninandro fietsehana zao tena keno akaikinao vaninandro fietsehana zao hoe ao anatsara zay tsy mipetraka ihany no mandresy marea tsara ve ianao ao anatsara hoe a
any tokantranonao ianao ahetseo ny ara-panahinao vavao any tokantranonao manonona dia mipasoavana ho any tokantranonao aza velany olona foana nanonona zavatra ny fiainanao gaga ianao hoe maninona azy zay mianakavy tsy mivoatra mihitsy ny fiainanay maninona azy zay mianakavy tsy mety lasa lavitra mihitsy ny fiainanay ka lasa kanabavy eo satria nahoany ny olona manonona zavatra ny fiainanao tsy mivoatra mihitsy kao tsy lasa lavitra zany ao reo anefa efa manomboka mivavaka dia lasa simba ny fiainany dia ianao nefa tsy manonona zavatra manohitra n'izany hoe zaka efa manomboka mivavaka za dia manohatra nolom-pandresy miangona aby dia tahidy zay ataoko dia atao tahin'Andriamanitra andeha mandroso foana ny fiainako rehefa miady a mandresy aho mietsehnao aza velan'ny fahavalo no manonona zavatra ny fiainanao dika zay ngoly ianao aoka ianao tsy ngoly amin'ny tokantranonao aoka ianao tsy ngoly amin'ny asanao aoka ianao tsy ngoly amin'ny ara-panahinao tia ianao menina mafy isika afatra tsotra na zahaka lasaka nabavy rehefa nandray lizy izy ao ao zany tokoa kely izy vitoko ny olona zany am'izao miandro fametrahan-tanana foana miandro fametrahan-tanana dia miandro tsotra any miandro foana isaka tonga dia legioma ny fametrahan-tanana tsotra any tsara zany fa ny fanalahidy voalohany mialany le mangoly ianao aza omenao occasion satana ametraka aza nokafana vagavaga dikany hoe opportunité ny teny gasy hoe ilika aza omena ilika satana hangoly anao hangoly ny fianakavianao hangoly ny ara-bolanao hangoly ny ara-panahinao aza mena ilika izy ahoana ny tsamezany ilika anazy etseo dia ketraketrikao zay tsetsehanao am'ireo a dia ilika ho an'ny fahavalo hitondrana fanangolena eo amin'ny fiainanao zany hoe mahafinaritra amin'ity fitoam-bavaka zoma eto am'tranobokon'olo isortely isaky ny zoma ataontsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 9:30 mahazo tenin'Andriamanitra ohatry zany tsy voavidy voly zany tsy voavidy voly zany manomboka androany afaka niova ny tantaram-piainanao araka tokony ho izy tena tokony hiova amin'izay ny tantaram-piainanao le iovan'ny tantaram-piainanao nefa tsy miankina amin'Andriamanitra fa miankina aminao sisa ny an'Andriamanitra hoy izy hoe vita teo ambony azo fijaliana hoy izy vita vita hoy Jesosy ary tsy vita ny hoe vita fa rehefa nakany amin'ny raha izy dia mbola naniraka ny fanahy masina ihany koa izy mariady tsara ve ianao ny fanahy masina anaovana iny ny zavatra vita teo ambony azo fijaliana ary ny fanahy masina anaovana hetsiky ny fanahy hitarika atsika amin'ny ara-panahy nefa ny zavatra mitranga ny kristianina ankehitriny tsy mihetsika tsony kristianina immobile ny tena marina kristianina ngoly tena keno kaikinao aoka tsy hoenao le kristianina ngoly vo miana amin'io toeran'io ianao sako manao fanamby aminao fa tsy maintsy miova ny fiainanao miova mandeha ho azy le fiovana satria nahoana efa mihetsika ianao dia le fandresen'ny Kristy no hietsehanao aza manaiky stratégie ny fahavalo aza manaiky atao zay mangoly ianao maria tsara be anao zay koa mahatonga anao mangatsika ara-panahy tsy mihetsika ela loatra ianao dia mangatsika tsisy olona nanao bola ka nangatsika teny ambony-tegna maria tsara be anao dao tsika hiteny amin'ny aokaikytsika hoe dia la mihetsika amin'izay zany stratégie amin'ny fahavalo atao zay mangoly ianao zay ngoly amin'ny fiainanao vita izy zay fa ndao hihetsika amin'izay tena keo kaikanao ndao hihetsika amin'izay hoe ivavakytsika dia aka fotoana ivavahantsika kehitriny inoko fa fotoana zao andraisanao fanapahan-kevitra ny fiainanao amen raha ivavaky ianao za tsy afaka aka fanapahan-kevitra ho anao tsy afaka satria tsy fiainako ny fiainanao fa ianao tokony maka fanapahan-kevitra ho amin'ny fiainanao ianao tokony hiteny amin'izay ianao anao Jesosy hoe hihetsika reko androany ao anatin'ny vavaky ivavaky ianao dia ilaza ianao hoe reko androany fa manangoly satana io zany tsoroanao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fangolena miala 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 non zany dia
fa mila mihetsika ianao vo mihetsika ianao dia miala legoly amen mialakitsangatsika dia laotsika ivavaka vorainao tsara re miaka afaka fitoriteny foy eo amin'ny akaikinao ve ianao ray minitra na telopolo seconde mba tiako hiteny amin'ny akaikinao ianao teny ananazy am'izay le marina teny anao amin'ny akaikinao am'izay le marina ka tsisy olona akaikinao le tediana olona mba teneny izy hoe za mba lesao hoe sega hoe miay mila mahatadiny zany afaka zany ianao mba hahafahanao mizaka izy amin'ny manodidina anao ihany koa mila mizaka anazy amin'ny manodidina anao ianao hoe zay le afaka tenekeno akaikinao ianao to tsy miteny aniko hoe tenenao hoe fanga zay fotsiny telopolo minitra pasteur intsony tokoteny teo hoe zay fotsiny teneninao loatsika ivavaka akopio masonao dia isaorao ny tompo zany jesosy eo misaotra anao zay amin'ny afatra zay menao anay androany afatra tsotra afatra foy nefa manokatra masom-panahanay ny fanahy le hidiny fiainana tokoa tompo dia na masonay sokafanao fa rehefa misokatra masonay dia manomboka hainay amin'izay zavatra tokony ataonay raha eo amin'ny anaran'i jesosy no atongavanay ao anatrianao sy lazainay hoe manomboka androany hihetsika izay ary hitsahatra manomboka androany ny fanangolena ara-panahy rehetra amin'ny fiainanay tiako tena hivavaka ianao tena tiako hivavaka ianao androany fanay masinao anio tena te hisaotranao feno zay amin'izany afatra zany androany jesosy anomboka hitsangana amin'izay zay hitsahatra fanangolena rehetra amin'ny fiainanay fa nomboka hihetsika zay hihetsika zay ara-panahy hihetsika amin'ny finoana androsy zahay handeha zahay handresy zahay raha ohatra ny tsarona eto ny zavatra nambaranao tamin'ny David fony ny fianakaviany nitafiany fahavalo dia nalainy fahavalo ny arenany rehetra dia nalainy fahavalo dia nanontany Davida hoe iainga va andeha va atratra azy va azo azy andresy azy va dia hoy ianao mantsy Davida hoe mandehana ho tratranao izy dia ho azonao izy ho resinao izy raisinay zany teny zany fa iainga zay Andriamanitray tena mba tiako hivavaka ianao androany ataovy eo anatrehany tompo mihitsy ho tena Jesosy eo androso a hihetsika ara-panahy voalohany indrindra tena mba tiako hivavaka ianao misy zavatra eo amin'ny fiainanao efa votsona teo am-pena tamin'ny fahavalo fa mivotsona androany ny faminaniny hoe enjeo izy tratraro dia reseo izy tratraro izy dia reseo ary iverina ho anao zay anjaranao rehetra rehefa miala amin'ny toerana ngoly ianao miala amin'ny toerana tsy mihetsika ianao dia hatratra ny fahavalonao ianao haresy azy ianao ary iverina zay anjaranao rehetra raiso faminaninao anao zany raiso teno anao zany hoe ninonina zavatra niainako teo amin'ny fiainako ninonina zavatra tahako ny very tahako ny votsotra satria tsy nihetsika ankehitriny kosa andeha amin'izay iaika hahatratra ny fahavaloko a ary andresy azy a hamerina ny arehetra amin'ny hetsika taoko vavahy ianao ankehitriny teneno hoe raha eo hihetsika ara-panahy hihetsika amin'ny tontolo ara-panahy hihetsika amin'ny finoana ary ho tratrako ny fahavaloko rehetra hihetsika
handroso ahotratako ny fahavaloko rehetra ary tsy miary ery any fa tahaka neny Davidy zay namelany fianakavidy ray manontolo dia resiny avokoa tratrany avokoa ary reseny teneno androany Andriamanitra zay namelany fianakaviako rehetra koa dia menjeha ary hotratako ary asiko izy ary ho resiko izy zay namelany fianakavianao anjaganao mivavaka androany fotoana zao etsenao hitenenanao mitenena kehitriny aza velanao atao ngolontsony ny vavanao aza vela atao ngolontsony ny vavanao fa mila miteny ianao mila manambara ny vavanao ambanao zany ho an'ny fianakavianao enjeha hotratraro ary verina izy rehetra ambanao zany ho an'ny asanao rehekehitriny vavainao an'ny asanao teneno fa miana amin'ny toerany olona tsy manao nininna miana amin'ny toerany olona ngoly fa manomboka misokatra amin'ny masom-panahy manomboka mahita zava-panahy ho an'ny asa manomboka hietsika amin'ny asako tompo zany mivavaka ataonay androany hietsika zay ary ny zavatra ataonay dia ambarana sady fa tahina ambinina amin'ny anaran'i Jesosy ambaranay sahady fa izy vokany zay ataonay rehetra ary ny tanany fahavalo tsy manana